Tao anatin'ireny fifampizarana tamina idée de business maromaro teto amin'ny pejy ireny dia maromaro mihitsy ny olona nandefa message taty amiko hoe nozarainao daholo ny idée de business izay efa fataonay rehetrarehetra dia zao izay be dia be ny concurrence. Ny horesahantsika ato anatin'ity vidéo ity dia hoe ahoana ary ny fomba andresenao amin'izay concurrence izay. Voalohany dia mila se spécialiser ianao amin'ny produit anao. Izy no tianareo kokoa raha ohatra ka marary fo nareo misafidy ny docteur généraliste sa misafidy ny cardiologue. Tsy valiko ny valiny fa efa fantatrareo. Manino McDo no tsy manao pizza satria izy teo numéro 1 amin'ny sehatry ny hamburger. Raha ohatra izy ka monsieur spécialisé amina produit anankiray dia fantany hoe hay rehefa ohatra ka hitady hamburger zany dia tonga dia fantatra hoe McDo ny ale satria izy mifantatry ny olona hoe spécialiste amin'ny hamburger. Ny faharoa manaraka dia mila monsieur spécialisé koa amin'ny resaka cible. Eto à Madagasikara dia fahitako zao ohatra hoe betsaka no maka an'izay zavatra izay hoe za tsy ny olona rehetra ny ana no client fa ireto ihany. Ohatra fotsiny tao anatin'ireny business izay nozaraina ireny dia misy ny business na seconde main na ny friperie. Dia ao anatin'ny friperie hitako ny zavatra tsara be nataony teto hoe izay spécial ho an'ny vehivavy lehibe vatana. Izany hoe spécialisé amina grande taille. Ny anay indray ny olona tena atakenay dia ny olona be voka ihany. Nisy mpivarotra anankiray izay hitako tonga dia cible-ny tonga dia ny olona be voka rery. Izay plus ianao mahafantatra hoe any anaty ihany cible-ko dia mora kokoa ny andeha hiatakena an'ireny ary hiavaka amin'ny orinasa lehibe ianao. Hitanao ny orinasa lehibe matetika dia satria izy tiaka part de marché ngeza be dia lasa mivelatra na ny produit-ny na ny cible dia ao ny afaka idiranao satria ianao tonga dia ianao tiany ianao natakenao sady monsieur spécialisé ianao amina produit, monsieur spécialisé ianao amina cible. Ny fahatelo farany dia mila leader ianao anatina canaux anankiray. Raha miresaka zao ohatra hoe Raphaël zao tsy hitanareo afa-tsy ao anaty Facebook ihany. En fait ny zavatra tena eritreritro tao anatin'ilay izy dia hoe aleo aloha maîtriser koa aloha le Facebook au lieu de hoe sady anao Facebook kely anao TikTok kely anao YouTube kely dia aveo samy tsisy maîtriser ireo dia mety dépasser ny concurrent ao anatin'ilay izy. Ny zavatra azonareo atao zany raha ohatra ka misy olona anankiray izay matanjaka be ao anaty Facebook dia afaka dépasser nareo ohatra aty amin'ny TikTok aty izy satria za zao Facebook zao tena ataoko fa ny TikTok nefa ny amin'izao efa tena hoe avancé be mihitsy dia afaka zany nareo any amin'ny TikTok indray no sa mafimafy kely dia vao mijery TikTok ny olona dia ianao ny anisany hoe leader ao anaty TikTok dia lasanao part de marché. Izay ny tapany voalohany tamin'ity vidéo ity hoe ahoana ny oharanao ny concurrent anao dia like eo partager raha nahaliana anareo.